Manoloana ny fanambarany antoko tim tamin'ny ilazany fa nahazo rariny tamin'ny filakevy mpanjakana izy ireo dia nitsipaka izany teo anivon'ny prefektura. Amin'ny herinandro kosa voafantatra ny valiny ny fangatahana izy ireo ny kianjan'ny Mahamasina. Mbolavola Ravoavy sy Tsirra Kotorson. Nitsipaka ny fanambarana nataon'ny tim izay nilaza fa nanome rariny azy ireo ny filakevy mpanjakana ny eo anivon'ny prefecture de police. Tsisy resy na nandresy tao anaty ny fanapahan-kevitra navoakan'ny filan-kevy mpanjakana hoy ny préfet de police ny général Ravelonarivo Angelo. Fanivaly ny décision ny conseil d'état fanamarihana fotsiny hoe nisy ny laza hoe resy ny préfecture. Tsy izay no valiny tao fa ordonnance de non-lieu à statuer. Zany hoe le enjeu rehetrarehetra tamin'ny décision attaqué zany efa tsy mitombona tsony satria tapitra le 8 juillet ny décision iny dia tsy ilaina tsony ny fieritreretan'zareo azy zany ny statuena amin'le izy. Zay zany no fandehany fa tsisy resy tsisy nandresy iny raha ny tena marina. Au contraire ny commissaire de la loi tamin'ny conclusion teny izy hoe tsy ilaina tsony tokony hitsarana an'le raharaha fa raha ohatra ka tsy maintsy ho tsaraina sur le fond le izy dia tokony ho foanana ny décision tribunal administratif financier. Misy recours ihany koa nataon'ny tetsy andany zany pour annulation le acte. Zay moa zany dia nanapa-kevitra hoe garder le silence. Ny antony dia le antony teo ihany hoe efa caduc automatique le acte andraisiko rehefa manomboka le 9 zany dia efa caduc automatique satria le 8 tsisy tokony formulevana mémoire de défense tsony amin'izay fa zavatra efa lasa le izy. Zay zany no décision niraisina zay. Nilaza ihany koa ny préfet de police fa efa voarainy ny fangatahana nataon'ny tim anao hetsika eny amin'ny kianjam-ben'ny Mahamasina. Amin'ny herinandro avy izao no amoaka valiteny ny préfecture de police momba ny fangatahan'ny tim.